Sama tultiko, salamo, salamo. De faillitica? Ia, fa ny miravaka rehetra amin'izao harivarivan'ny andro alarobia, tsy ny famotoana isika fa mba manandrana koa hoe mba miandry avy ianareo sa za foana no miandry anareo. Fotoana atao hoe tsy ny famotoana ho aho fa de nentin'ny filinina, nentin'ny koa hoe mahatsiarotsiaro anareo de
tsy maintsy mifampiresaka ary fampitiniana ny zavatra rehetra mitranga amin'ny firenena. Aloha ikosy maso kely aloha. Izahiry zay a, tiako loatra ianao Jesosy izy tiako loatra. De raisiko a le refrain zany na le tapany farany iny a, ataotsika iangana anaovantsika karazana editorial hoe tsy mivadika aminao zay mandrakizay. De nokelany mialatsika iny amin'ny namantsika amin'ny YouTube fa mety tsy maheno nareo fa enoy dia ho azavaiko aminareo hoe ahoana ny fiseho an'izay eo amin'ny fiainam-pirenena sy ny sokajiny de ampifandraisantsika am'le teny hoe za Fleury Rakotomalala moa zany de manontany tena hoe inona moa zany ny tombontsoa azoko am'ty fitondrana ity. De alefako aminareo le izy. Zao aloha zany amentsika. Eo isika menakavy no very amin'ny katesisy zany a, amin'ny fandehany raharaha. Saika nataoko ny lohatenin'ity fandaharana ity de hoe tatasika fafilanga. Fa rehefa teo zany dia normal hoe teo ka raha tsy heno mihitsy ny ilay hira. Tena normal be satria YouTube samy YouTube le izy de tsy mety le iny zany mbola tadiaviko olona hanolontsaina anahy koa hanoro anahy satria tsy vitako le za koa tsy teknisiana am'le zany fa raha misy olona re mba afaka manoro anao hoe sady afaka mandeha le YouTube de ny olona koa mba hatoroy ahako misaotra mialoha. De eo atsika ny akamaroany maro no very amin'ny katesisy satria hoe tsy hivadika aminao mandrakizay. Ty fandaharana ty de dedieko amin'ny ho an'azy ny vady filoham-pirenena mivady. Miarahaba Andriamatoro za zany nahatratra ny tsingeritaona naterahany androany. Ary mirary fahasalamana, mirary ihany koa ny fahombiazana am'izay atao, ho ela fanempahana, omen'Andriamanitra fahendrena hatrany hatrany, ary indrindraindrindra fanetretena am'izay zavatra rehetra atao. Andriamanitra sy Tompo sy Jesosy Kristy ombanao ho tahiny ianao amy zavatra zay ataonao rehetra. Rehefa nijerena de sous le signe du poisson izy niteraka. Ny olona poisson zany de sarotra hazo. Fa rehefa hazo de ataon'ny olona eny ambony lapoaly, na rehefa voamboatany de mbola kely zany le trondro kely balitika izy miala avany de averin'ny olona na ataon'ny olona frity de indray mitrako de lany ambakin'ny taolany. Zay zany ny poisson. Ka ohatrohatran'izay ihany koa ny toetran'ny trondro, sarotra hazo izy, ny toetran'ny olombelona teraka amin'io signe io matetika moa zany fa tsy hoe menimeny foana tsika fa zay zany mba hoe lazaina amin'ny resaka horoscope zany sarotra hazo nareo fa rehefa hazo nareo de vita.
nanambitana zany nga Mikael Randrinindrina tamin'iny, azony le tovovavy tsara tarehy, mety aminy tsara koa, beaucoup plus mitsamy, ka dia ara-paina koa zany nga Mikael Randrinindrina am'izay zavatra zay. Zao am'zao tsika miteny zao ny asa tena mandeha ary rehefa mpandrosoana tena mandeha ao Madagasikara dia ny fafilangy, famafazana langy. Araky ny teniko fakomaly tam'lady hoe tsisy mpanohatra tsony tsisy mpanohatra anie ao Madagasikara e. Ny influenceur aty andafy na mipetraka any États-Unis, Ndiale Marin moa zany sy le sasany reny zay tsy tonoiko satria manahirana manao anazy fa Ndiale Marin ndray tonoiko satria mifankalala zay safidiny io, za tsy contre am'zay safidiny mihitsy, fa naza zany aloha tsy d'accord aminy mihitsy tamin'izy le nanao an'iny le sarin'alika iny, fa za moa tsy nahafantatra hoe izy no nanao an'iny fa raha fantako tonga de nasiako nasorony aingana. Za koa tsy naharaka be loatra fa tonga de crico aho nijery an'izy dia fa bon miala tsiny moa izy hoe le mal est déjà fait, largement fait bon tsy mety reny ralahy tena hoe mi-s'adresser aminao zany au nom de notre amitié tsy mety reny. Satria ianao de olona manam-pahaizana ianao ary olona fahitako anao olona tsara toetra ihany koa fa tena tsy mety iny ianao moa niala tsiny nefa araky ny teniko teo le mal est déjà fait. Fafilainga zay tokony tsy adinonareo mivady foana. Monsieur le Président, Madame la Première Dame de la refondation de la République de Madagascar. Ny ankabeazan'ireo olona mbola mifampiresaka aminareo reo de mbola olona voataiza tao anatin'ny lasitra Andry Rajoelina. Nisy olona zay moa zany niteny anahy hoe ary ianao tao maka sary an'i Biary, hoy Andry Rajoelina io akory anao nivokatra taminareo sy votre produit ataoko ahoana ny tsy resaka amiko zavatra izy miresaka amiko le gars aussi il est sympa il m'a bien accueilli, je ne vais pas refuser son amitié efa vita ny combat tam'zany on a les mêmes ennemis, on devient automatiquement amis. Quel que soit zavatra nataony tany de tadio fa tamy periodinareo ary matoa le olona sanatriny zany nanita am'zany de nareo ny tompony andraikitra satria tsy tanora ray na roa no nanao an'zany, voatery nanao an'zany satria ninonina zavatra nataon'ny tanora tam'zany andro zany business zay tokony ho légal na hoe tokony ho azon'ny tanora de petafanareo de manière illégale de lasa nareo menakavy daholo. Aza mafampiteniteny aho fa tsy mety nareo ara ny tokony hienatra ao hoe reny nivokatra tamin'ny fitondranay ka io zany le izy hoe za tsy hoe Biary no teneniko eto fa misy olona zany mbola maro taizana tamin'ny rafitra sy ny lasitra Andry Rajoelina. Mode opératoiren'ireo dia fafilaingy, tranondainga, rainilainga, tia mandrairay, tia vola, tia fitombenana, tia jangajanga, tia vehivavy, tia ho fangalangala-badin'olona. Zany rehetrarehetra zany anisan'ny niainana tamin'ny fotoana na ère Andry Rajoelina. Tsy mamenatra intsony zany hoe fenona tovovavy mimpandeha, tsy mamenatra zany ary jerena rehefa jerena izy reto mitovitovy daholo ihany.
Afa-tsy hoe ramatoa Mercedes angamba no ny antony samy hafa dia tsy maintsy nampidirana satria ilaina amin'ny politika. Fa rehefa jerena atao mitovitovy daholo ny bika. Efa tsy hitahita daholo moa izy ireny satria tonga de efa rakatry ny olona. Piripirina koa satria efa tsaratsara blindé tsara ny saosy. Fa mbola misy rehetra le modina iny fona. Mbola misy reto le avy amin'ny fiaviana avy any amin'ny filoha. Tsy hoe izy rehetra akory. Avy any amin'ny faritra. Tsy hoe izy rehetra akory averika any. Zay voataiza tao anatin'izany rafitra zany. Voataiza tao anatin'izany lasitra zany. Tsy afaky ny androso raha tsy manaratsy olona. Tsy afaky ny hanao zavatra raha tsy manaratsy olona. Zay le zavatra amitsao. Tadidio tsara Andriamatoa filoha. Ramatoa filoha. Fa amin'ny fomba nahapotika ny Andry Rajoelina voalohany, izy menakavy taony niady. Izy menakavy taony niady hatramo. Ary mifanao menace. Misy hoe groupe-ny Lalatina tsy miresaka amin'ny groupe-ny zao. Misy hoe groupe-ny Rasoa Maromaka, Rasoa Makamara. Tsy miresaka an'izao. Misy zany. Farany farany taminy hoe Ngara Vatomanga tsy miresaka amin'ny Ngara Rajoelina. Misy zany. Mety taminay zany satria niongana ny tediavinay tamin'izany andro. Fa ny amin'izao fotoan'izao kosa tsy maintsy miteny aloha zay, teny mialoha. Tsy maintsy miteny mialoha hoe ahoana Andriamatoa filoha, tandremo. Tediavin'ny olona isolena seul ianao. Kankana zavatra impossible ara. Tediavinao possible. Mbola tsy miprécise zao. Mbola tsy miteny hoe inona zany na hoe inona araky ny teneniko anareo hoe za tsy andeha hanapotika ny filoham-pirenena atoanako zany. Fa manolo-tsaina de tolorako ny saina. Ary averiko any za tsy manohana fitondrana fa manohana an'Andriamatoa Mikael Randrenirina satria betsaka nataon'ireo mahadidiny reo tsy mety amiko. Ary zany andrasana hipotsaka hiteny hoe zao tsy mety, tsy misy io. Tsy misy io. Fa misy ny tsy mety ary tena tsy mety. Ary tena tsy mety. Betsileo zay. Fa ny olona manao ny tsy mety indray no mandeha manaratsy, mandeha manapotika olona. Mieritreritra manko ry zalahy reny zany fa mahafaty. Ny olona zany de nandra tsy mahalala hoe inona ny ataony. Inona ny tetika. Tena miteny aho mifampandrosoana tena mandeha indrindra amin'izao fotoan'izao. Ivelan'ny ny asa ataon'ny filoham-pirenena. Tsy ny filoham-pirenena akory no manaratsy. Fa tamreto tsara vava, tsara resaka. Roboka amin'ny fanaratsiana. Nefa ny Andriamatoa filoha tena taritiko kely ianao. Tokony mametra-panontaniana ianao hoe neny le tony ary moa ny vadiny zany vita amin'ny mamitaka azy. Neny ty ary moa zany vita amin'ny mamitaka an'itsy. Izy miteny fa tsisy tahany koa. Rehefa fampiresaka tamina namako anankiray zay andro any. Le izy anie ho tany amin'ny voalohany de tokony kaopy aho hoe tsy tokony zara mity eto amin'iny olona iny aho. Satria vao nitantara tamiko le olona tany amin'ny voalohany hoe sipako io. Nefa ty olona ty manambady aman-tranaka tena amin'ny bonne et due forme miaraka mipetraka amin'olona. Fa negligeko. Fa rehefa voa zao vao tonga saina hoe tahak'izay
tokony raisina parametra anankiray iny hoe ny lehilahy miara-mipetraka aminy ara vita amy mamitaka azy ka mainka fa ianao zay ifandray aminy eritreritra ianao fidelina namity izy mandrakizay tsy vadika mandrakizay goly hira teo aza manofotsika ndra matofoloha aza manofo raha matofoloha e tsisy olona tsy hivadika aminareo mandrakizay zany tout est question d'intérêt ary eo mifanontaniana petraka hoe da inona moa zany ny tombontsoa azoko am'ty fitondrano ty tondrano tsisy a tena nataoko ihany koty a ohatrany tsisy a zay zavatra hoe manosika ana hivadiky na hoe hamadiky voalohany indrindra aloha tsisy ny fifanarahana hoe tsy maintsy zao na izao dika zany ninonina mety ho fanapahan-kevitra rapitsina androany tsisy miteny mihitsy hoe hamadika na tsy mivadiky fa ny marina de ny famatorana de le firenena ary eo ny disony rehetrarehetra eo ny disony rehetrarehetra à partir du moment ianao manao zavatra tsy mety amy fitondrana amy firenena de tsy marina le teny hoe tsy hivadika aminao mandrakizay ny masina indrindra de ny famatorana amy firenena ny masina indrindra de tsy ny famatorana amin'ny tsy mifamatorana amin'ny hoe mifatotra am'le filoha na hoe tohanako io filoha io miova kely fotsiny virgule de enao raha mety roahako io endany ianao mandeha any raka ty fa tsy mety amiko a atomanao ianao tsy maintsy misatantaran'izany amy fiainana fa ny zavatra anankiray tena ambony indrindra raha lolo avy natapony loha de ny firenena eo anao no tsy afaky mivadika raha mahita ianao ahoana mozy izy le raha matoa minisitra zay rehefa niteny ozy izy ny union européenne hoe mora kokoa ny miara-miasa am'ty filoha ty no miara-miasa am'le taloha ka ny union européenne raha miteny an'izany hoe mora kokoa zany hoe mety am'le tanindrazako zany mety am'le fireneko zany à partir du moment mamafy lainga amin'ny filoham-pirenena io de efa mivadika aminy mandrakizay a zany zay neny tsy azony dralahy mivadika aminy mandrakizay ianao satria fafazanao lainga totofanao lainga asianao karbonetra mba hanakonanao ny ratsy ataonao de fafazanao lainga am-pirenena pitianao zay olona manodidina ka mety ho tsara am'le filoham-pirenena mandeha zany resaky zany e misy olona roa telo efatra da zao tena miteny anareo tena mitena ninina fahatezerako na hoe adina isy fanirisoa je vois mal hoe fanirisoa tsy ho reconduite satria nahoana malgré ny zavatra mety tsy itiavako azy na mety tsy itiavany anahy ataony ny zavatra eritreretin'ny vahoaka malagasy hoe endreo peut-être que le maladroite peut-être que misy zavatra tsy mahafapo anareo tsy mahafapo atsika ny zavatra ataony fa au moins elle fait au moins elle fait tokony aprisiana izy am'izany mandeha fafilanga fa mamela ahy nareo tsy teniny anankitelo ambiny fa iny zany hitako hoe mieux-placé hiteny hitako hoe c'est vraiment inconcevable raha sanatria izy tsy reconduite na hoe miakatra ambonimbony kokoa mety hitenynareo ahoana zany ny premier ministre iny ndray anjara filoham-pirenena iny
tsy manana pouvoir am'zany a. J'ai rien contre le premier ministre. Tant bien que mal il bouge aussi, il fait son travail. Manana ny politikany koa izy mety efa tratran'ny olona hoe zao ny politikan'le rangahy ty. Ahoana nitetiky le rangahy ty, zany tsy ao Madagasikara tena teneniko anareo ao Madagasikara indrindrindrindra fa nareo mitonatonana mankaty andafy reny tsisy zavatra azo afenina. Tout se sait. Tsisy zavatra azo afenina ao. Tamin'ny olona sasany mitsaitsaika miafina ambadika mandeha manatona olona any amin'ny terrain'olona milalao. Ahoana moa izy tsika tamin'ny mbola kely zany? Tokotanin'ny any nanely ty any be lehilahy milalao any e. Any amin'ny tokotanin'olon-kafa ianao milalao ka tsy ho fantatro ohatray. Any New York mo. Ho anareo zay fantany. De zao, raha vao diso boulevard fotsiny ianao, de efa tafiditra any amin'ny quartier-n'olona hafa. Rasy hafa. Fa tonga ianao de ray minitra ianao de mi-se sentir ianao hoe tsy anaty toerana ty fa tsy maintsy miala eto aingana. Fa Madagasikara tsisy an'zany. Tsy mahay manaja tena. Hoe quartier-n'olona, tokotanin'olona anie tony lalaovako tony. Any ambava mipakafo. Any ambavady mipakafo no mitady rà. Eo zany le zavatra hoe misy zany ao an-tanànao zany e, misy zany. Nareo ve de efa isaky mihaona am'le filoha nareo de tsy manan-katao fa tsy mana raha intsony. Mba fampandrosoana zalahy entina. Fampandrosoana entina hoe zao ny fanafodin'ny automasina sy ny karazany. Tena fampandrosoana tena mandeha ho de mifanaratsiana olona. Fanapitehan'olona. Zany ny fampandrosoana tena mandeha. Efa le filoha efa mampiseho modely hoe miasa. Vao midina amin'ny aéroport vao mafaty manao long courrier de 10 heures de vol. Tsy matory eny ambonin'ny avion fa mbola mifampidinika amin'ny teknisiana. Mipetraka any avion de à peine mody any an-trano de efa iny midina sur terrain. Tsy vitan'ny resaka ny raharaham-pirenena. Tokony le filoha koa moa manana an'le flegma am'zay. De aveo le filoha rehefa tsy manao ny tian-dralahy atao de tambatry bain-dralahy. Ka tsy ampitaiko ny resaka andriamatoa filoha fa zay ny zavatra mitranga. Ianao no mahalala an'zany kokoa noho izaho fa amin'ny mampanao gazety ny tena dia zay no azoko lazaina, azoko ampitaina hoe misy zany zavatra zany. Misy zany. Ary ny tena olana anie de zao. Efa mivadika tatsy, mivadika taroa. Mitady crédibilité tatsy, mitady crédibilité aroa. Fa ny olona anotolona no potehana. Zaho zao tena lazaiko anareo fa tena faly aho mahita any Brunel lany a. Tena faly aho satria tena betsaka ny tsy mahalala hoe inona ny tena tantara mitranga. Raha ny tena marina anefa maty Brunel amintsika miteny zao e. Tena marina zany a. Izaho zao anisan'ny nampitandrina Brunel olo ty e. Petraha laha tsara. Fitahin'ireo banderole aho. Tompoky laha-pampasolo député moa tsy nanana contact. Fanontaniana ny zanany. Juska hatramin'izao ny zanany tsy mino hoe maty normal ny papany a. Ary pampasolo, aty amiko ny dossier zany e. Pampasolo sy Brunel de nandefa demande de financement tany amin'ny Wagner. Hilatsaka filoham-pirenena. Montant ny demande tamin'izany 50 millions de dollars. Efa nalefa tany amin'ny Wagner io zavatra io. Tratrany andriamatoa Andry Rajoelina tsy hay hoe iza no namadika tao na iza no
nanome azy an'io, tapasolo nandeha ihany. Rebelona nanao demandena passeport de service na diplomatika tsy fantatro, de tsy momeny dralahy, de mikôvôkena teny avoloha. Fantatro Brunel ny zavatra teneniko zany e. Tokony fotoana am'izay zao amoaha Brunel zany miala tsiny a manao petianao anao tovolahy satria anao tsika samy tovolahy, avoay am'izay marina. Mba ho fantatry ny vahoaka hoe nisy an'zany, hoe marina ve sa lainga zany teny Nga Fleury zany. Fa matoa ianao mety tsy tantara an'zany dralahy dia matahotra anao fa mety ho verina, mety hoe ho tafaverina rajelona. Rajelona ho tafaverina zany aloha tsy haiko e, tsy fantatro. Za tsy miteny hoe nofo fa tsy mampino ahy zany. Fa matoa rajelona tafaverina, de reo olona mamafy lainga ao amin'ny lapa ireo, rainy lainga ao anatin'ny lapa reo no mi-créer problème satria rehefa mipiatsy maîtressenao, rehefa ny jokeranao no asorin'ny olona eo akaikinao, de manary joker ianao zay, de fragile ny fitondranao. Ianao vita avy eo zalahy indray lasa ery ananiny ery, am'izay fotoan'izay ianao vao tonga saina. Tadiditsika tsara nahazo Nga izy dizy teo Hery Rajaonarimampianina. Nitenenina tandremo ty bandy ty, tandremo rehetra bandy rehetra. Ianao indray no nalainy fahavalo tam'zany andro zany, loza. No mivity izy, nisaka tetsy ananina tetsy fotsiny le bandy, izy Roland. Efa azo heno am'reo olona reo a. Ministra ino dizy teo, il y a un mot pour ça. Tsy voahozongozona mihitsy fa misy teny frantsay zay. Tsy tena hoe natokisany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina roanjato isan-jato. Nisaka fotsiny Nicole avy eo tonga de fery akaikin'ny variry izy no mijoro. Le boy ankiray zay moa tonga de fa tery amy sisin'ny tery izy no tia hozy izy. Inamovible, voilà. Ministre inamovible zany. Tandremo ratsy. Zay io zavatra mitrango eo Andriamatoa Filoha. Ary tsy nisy fitondrana atao Madagasikara ka nampitandremo moatran'izany hoe tandremo e. Ka naka an'le fampitandremana tokoa. Na i Andry Rajoelina arane niteneniko an'izany e. Ary hatramin'ny fréquentenao an'io Mamy Ravatomanga io no nahapotika anao. Ary io no apotika anao. Za indray no nalainy Nga Rajoelina fahavalo. Nefa de zaza nitaizana teo tokotany teo. Zaza nanarina. Endry. Nahafinaritra tam'zany andro hoe de raha ianao kosa aloha de ho tafita anao aman-tsazy ary ho lasa lavitra anao. Raha tsy miova toetranao io. Mbola izy mera mbola mifampiresaka zay mianaka. Izy handray fitondrana mbola mifampiresaka zay. Fa rehefa nanomboka niteny azy a, tandremo io Mamy Ravatomanga io fa apotika amin'io ianao. Tena manampy antsika be dia be izy tonton. Tonton tena manampy antsika be dia be izy. Eny ary hoako. Meny ny olona ny Patrick Philippe de meny ny olona zay azo omena atao, ny olona tsy manangona be ohatran'ny an'inona. Tonga ny aniny. Zao samy miara-potika. Potika ny avenir ny janany. Ahoana le ankizy? Potika miaraka amin'ny ray aman-dreniny. De tsisy injany aloha. Zavatra ohatran'izany hoe iny le filoham-pirenena zany ampidinina amin'ny jokerany. Ampidinina amin'ny olona atokisany. Jokersa zany satria pluriel. Tsy mety kosa zany e. Mba tsy mety zany satria tianao isolena ve le olona. Tianao hoe tsy mety zany. Aparitaka hoe tsy mifankahazo izy dimy rahalahy ao.
Efa isolé le filoham-pirenena fa ediny izy efatra amy rahalahy. Hatram'izany mivoaka daholo aparitako zany. Filoham-pirenena tsy mifankahazo amin'ny alina intsony. Aloha personnellement niresaka taminy nandritry ny adiny iray mahery. Fa ohatrany toa tsy naheno an'izany aho. Ohatrany toa tsy na indray mandeha ary le filoham-pirenena tsy niteny hoe ty olo ty tsy mety amiko intsony. Nomination mety andeha hanaovana ankety no teneniny. Fidinihana. Andriamatoa filoha ny olona koa ny hoe miala tsiny am'ireny hoe ankety reny fa ny aty koa ny any koa tsy adala e. Misy ny zavatra tsy milamina. Ary zay mihitsy le olona tena manana tombontsoa zay mahatonga le fanontaniana hoe ina moa ny tombontsoa azoko am'ty fitondrana ty? Na ny tenanay zao ary anahy tafiditra ao anatin'izany fanaratsiana zany e. Ina moa vakiako loha am'zany, zany angamba zany hoe tsy mitambitamby, zany hoe tsy velomin'ny fanjakana e. Zany hoe tsy manana plasy arovana e. Ny opposition miandry anahy le bras ouvert e. Avia aty fa saosy be nomenay. Tsy mety amiko kosa zany aho. Raha hitady tombontsoa zany. Ina moa ny tombontsoa tadiavina, ina moa ny tombontsoa azon'ny filoha Kotomalala ao anatin'io fitondrana io? Tsisy. Tsisy totrany tsy nahita aho hoe andao mba hamena karama ianao 20 000 € na 16 000 € na 30 000 € na 200 € a. Ohatran'ny sary zao hoe manome invité haute personnalité any amin'ny restaurant ohatrany tao volako any manaraka. Ho avy zao ny personnalité ambony ho tonga any Madagasikara de ohatrany toa zay ihany no mitady ny hébergementn'le olona sy ny hôtely a. Ka raha ny ahy manaraka nefa ry zalahy tsy ambadika mandroaka fotsiny. Mbola vitan-drahalahy raha no misoloky hoe izy no nanao an'io. Loza anie zany. Misy olana mitranga am'le firenena. Résolu le problème, zay no nanao an'io. Tena vitako za mihitsy no nanao. Andriamanitra anao. Le filoham-pirenena moa mody tsy miteny. Mody tsy mikôza izy. Ary zay flegmany zay mety tsara zay Andriamatoa filoha. Mody gisa, mody gana. Ahafahanao mahafantatra tsara hoe le ty toa ohatran'ny faux placé rehefa atao mikaoty. Efa misy olona na isaky ny filoham-pirenena fa fa filaina be karibonetra be. Fa ianao aza mihezite mihitsy Andriamatoa filoha miécarté an'ireny le flagorneur reny. Flagorneur ny filazan'ireny. Rehefa tsisy plus-value fa anapotiky ny hafa fotsiny isany. N'hésitez pas, on parle de l'État, on parle de ino ty izy teo politique aussi en même temps. Fa androany izy mety ho tsara resaka aminao fa endrapitso ianao mipiteny. Misy olona zay zao de tamin'ny andro Ndrajel izy oy kritikeny tsara mihitsy amy kritiky Ndrajel. Sady mba mihoatra loatra le roa fa am'izao fotoana zao indray izy manatsara anao. Ohatrany adinony vao maly an'izy tao anatin'ny administration Ndrajel. Samy hitan'ny olona teo daholo ny zavatra nosoratany. Androany izy Mikael mivady, Mikael milay. 0 eky ny fiantsonany zany. Arakaraky ny fitsokiny ny rivotra de efa eo izy. Misy karazan'olona ndray de hita partout. Isaky ny misy fivorimbrim-bahoaka io de io izy io. Ary maharitra opportunité. Misy ndray le spécialiste amy tonga de le mijapy. Sarotra aloha fa tsy afenina ny mitondra firenena Andriamatoa filoha. Fa raha misy diso ny zavatra torolalana atoroko sy teneniko
de avereno amiko daholo fa ny zavatra ohatran'izany anie ao anatin'ny 3 volana, 5 volana, 8 bolana de hita hoe eo tokoa raha le nolazainy voatavo. Ary zay ny votoatitry ny tigetrany votoatitry ny votoatin'ny sy tigetran'ity fandaharany ity milaza zavatra melo zay. Ary io matetika tsy diso a, matetika io tsy diso a, satria matoa entona eto tonga eto efa mba recoupe ihany hoe ianona hono zao nataony a, ianona hono zao nataony a, zao nataony. De avereno ao anatin'ny saina hoe Andriamatoa filoha, toy ny ara-moa ny vady aman-drana ny vitany mamita ka maika fa izaho. Oe, oe, jereo tsara zay zavatra zay Andriamatoa filoha ary agny no ahatongavan'le hoe tsy mivadika aminao mandrakizay. Raha misy olona mahasahy miteny anao hoe tsy mety zao Andriamatoa filoha, reny tsy mijery arina tava, miteny amy fomba mihaja en privé hoe reto, tandremo, zao, fampandrosoana ny ohatran'izao. Aleo maka namana amin'ny olona mahasahy miteny ny tena toy zay miaraka amina olona isan'andro de misolelaka ary tsy manan-katao, tsy manaratsy ny nefa. Tsy mitondra fampandrosoana zany Andriamatoa filoha, tsy mitondra fampandrosoana zany. Zay ny tena tiako hoe tena nampitaina mihitsy zay zavatra hoe am'zao vaninandro zao hoe bon fotoana anankiray fantatro fa mihaino ahako Andriamatoa filoha ary efa tany amy taona 2020 sy 2021 izy nihaino ahy. Zay anie tsy fantatrareo e. Fa ela anie zay mifankalala e. Fa iny zay vao mifankahita physiquement ndre mpifankatia. Mifinina de mifiniko koa izy. Avy aty matry ny zanako vava fa ty reto ny akamatsika de mifininy koa zanako vava. Ndry faly ery ramatoa. Miteraka tsy mety amin'ny olona zany Andriamatoa filoha a. Tsy mety amin'ny olona zany, misy olona tsy tena miala tsiny tsy mahataty an'ireny fa vintina takan'inona ny molony sy ny voamasony. Fa saingy zao ny atsika ny asa ihany no itsarana ny zavatra vitatsika hozy Andriamatoa raha tsy rahoana an'izay. Tsara ho amin'ny asa ny olona, inona ny zavatra entiny ho anao, anampinany ho an'ny firenena indrindra anampinanao. Qu'est-ce que tu amènes? Quel développement tu parles? Mettez-en en œuvre. De hita eo. Olona tsy manana fedarana rehetrarehetra ity no mitonatonana. No, mila olona manana traikefa ary manana ny maha-izy azy fa tsy n'importe qui rehetrarehetra ity. Tompon'ny fijangajangana, tompon'ny fitaka, tompon'ny fahafolainga. Zany no andeha apetraka na anankorontana firenena. Zay angamba ny amin'iny fa andefa hira anankiray aho ho an'ny ramatoa zany a, tsy haiko raha ao moa izy ty na ahoana fa allo mba endrana rangahy ty fa tena mora maty ty averintsika le hira kely iny a, eo am'le tena hoe mampilay azy mihitsy mba hampitena hoe tena milatsaka ao anatin'ny fotsika hoe isika anie tokony hitondra zavatra ho an'le firenena fa tsy ny firenena ny hitondra zavatra ho antsika. Araky ny teneniko hoe ny mampanankarena aingana dia ny politika
non ny tsisy zavatra azo mora foana ao a, fa ny politika no mampanankarena aingana, indrindra ho an'ny mpanao politika malagasy. Ka raha ohatra ianao indrindra ho an'ny malagasy manko tsy ny mpanao politika e. Vitsy ny tena hoe professionnel amin'ny politika Madagasikara amin'ny manan-karena ka tena hoe miaro ny tanindrazana. Vitsy. Za misy rahalahiko zay de mifamaly amiko foana aho. Kanefany io tena marary fo amin'ny tanindrazana io a. Tsy tatiny zalahy izy rehefa miteny de aisako iry zalahy foana aho. Tsy kivy ianao Razoky e, nao, veritrika kely ty. Tena marina zany ny zavatra zay atao. Ty koa zany a, fizarana faharoa mifantara antsika de zao: ny zavatra zay atao de entina ioarinatsehан'Andriamanitra daholo satria tsy ianao ny tompon'ny fanapahana fa Andriamanitra ny tompon'ny fanapahana. Maro ny olona miantso an'Andriamanitra ary tena mampagaga fa tena tam'izay nianatra inona moa ty le isaky ny sabotsy tam'zany aho zany nianatra ho mpitory teny e. De zay koa angamba nahatonga nahako afaka miteny ity am'zao fotoana zao, satria débridé tany fa za tsy nahavita hatramin'ny farany a. Fa débridé tao angamba ny lelako de zay angamba no nahatonga an'zay satria ianao zany rehefa mianatra ao, adinoko reny olona le izy e, ho an'ny olona le hoe universitaire zany le izy a, de isaky ny sabotsy mianatra an'io. De hoy le pasteur zay: "Nareo zao hozy izy a", deuxième année zay tamin'io zany, taona faharoa. "Nareo hozy izy a, ho gaga nareo fa ato am'ty taona faharoa ty a, de mivadika tanteraka mihitsy ny fomba finoana." De ndra fosako moa mpitambatra zany de efa niteny anahy hoe: "Tandremo hozy izy fa zao, raha marivorivo salosana de mety mivadika mihitsy ny finoana ao amin'ny taona faharoa ao a." Rano tsy loko an'Andriamanitra ho azy tsy ihany. Dia Setel, merci saotra. Tamy Setel reny zany de hozy izy le mpitantatra mpampianatra. Tsy tadidiko moa hoe inona le matiera tam'zay. Zao hozy izy teneniko anareo a, reny olona tena hoe tsy izy rehetra hozy, fa misy hozy izy ary tena hitanao hoe sazian'Andriamanitra toy io olona ty. Fa ianao hozy izy mieritreritra hoe tena olon'Andriamanitra be io, fa voasazon'Andriamanitra izy hoy. Ary nefany anisan'ny olona tsy ho avitra satria misy zavatra tavela foana ao aminy. Io tena manopy io hozy izy a, ary tena midera, fa misy zavatra tsy afaka ao aminy. Ny faharatsiana, ny faharatsiana. Eny anie zany mba tsy ho za Jesoly tompoko malalaka, fa raha izaho de tena mifono tanteraka ary tena mangataka tena mibebaka aho tompoko mba tsy ho za zaho. Miezaka foana tompoko mba tsy hamaly faty amy zavatra hitako, miezaka foana tompoko mba tsy hanao ratsy. Betsaka anie zany. Efa nanontaniana aho: "Ahoana ianao am'io?" Tena tsy miditra am'zany aho tena tsy miditra ho aho.
le faratsiana ozy izy tsy afaka. Takiny ahoana ny fisehon'ny faratsiana ozy izy. De maro ozy izy. Atao hoe ratsy ozy izy tsy voatery hoe mangalatra. Fa misy karazany be dia be. Fa hitanao tsotro zao hoe foncièrement ratsy le olona hoy zay. Fa io izy de zao. Tonga ny famafana fiangonana izy ny tonga voalohany fanadiovana filustrenana io. Hitanareo gorodona io izy. Io madio. Tonga ny fivoriana, tonga ny fanampiana fiangonana. Ny azo voalohany sady ny azo ny vola be indrindra. Daty zany tena. Jereko am'izay manodidina anahy tam'izany. Que le ty toa ohatran'ny tafiditra am'izany le ty. Misy toa ohatran'le rangahy zay, ataoko hoe rangahy satria manjary fantatry ny olona hoe iza no teneniko ary tsy mety koa zany. Fa io de io zany tena anankiray koa zany nampiany pasteur tsy ankafizin'ny olona. Ninona ataon'ny olona tratran'io. Ninona ataon'ny olona tratran'io ozy izy. De tsy ankafizin'ny olona io olona io. Teo aho no verina zéro ny saiko. Hoe ianao zany na manompo ary. Miantso an'Andriamanitra. Ka misy faharatsiana aminao. De tsy avotra ianao. Tsy avotra ianao. Zay no ialako lavitra am'resaka hoe famalina faty. Nandeha ho ratsy alohan'ny hafa. Fa entina mba afaka Daholo ny zavatra atao rehetra. Takan'izay koa ny hoe raha hanasoa ny tanindrazana ianao, inona no entinao ho an'le tanindrazana fa tsy ny toerana ny tadiavinao na ny tombotsoa zay mety ho azo am'le tanindrazana. Afaka mangataka anie izy. Ataovy an'izao ataovy an'izao. Non. Vavolombelona ny filoham-pirenena. Au contraire raha hoe mba mampety an'izao de ataovy an'izao ary e. Fa zany aho tsy intéressé. Tsy indray mandeha ny indroa miteny an'izany. Afaka manampy tsara ny firenena am'izao misy anazy zao, afaka manampy ny firenena, ny filoham-pirenena am'toerana misy ahako, amin'ny asako. Aretiko ireharehana mihitsy zany. Nahavavaka fotsiny aretiko am'le filoham-pirenena. Mivady sy ny tanindrazana efa ngeda be zany. Ary tsy manao ratsy de ambinina am'zavatra ataoko. De zatra izy veloma mahafinaritra tokoa. Raha ohatra ianao tezitra am'zavatra nolazaiko de dikan'izay anisan'ny olona voadona ianao ary nanao ratsy ahy ianao zay matoa tezitra. Veloma tokoa. Samby ho tain'Andriamanitra. Daholo.